Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Fafana no ny fisalasalana io ny vokan'ny fitsarana ho an'ireo sivy menada androany voaroroy mahakasika ny rarankinaps manameloka ireo tompon'andraikitra no ny fanodikidinam-bola kosa nisy andikan'ny mpiasa ary-mitaky nalokafana fanadidina tsy misy mandray ny asany androany ny akamaroan'ireo mpamily sy ny mpanampy azy amin'ny zotra ade izay mampitoy an'Antananarivo Ivato noho ny fanarota-pahefana izay ataon'ny mpitandro ny filaminana sy ny komina Ivato no antony raha ny fanazavana. Velotaraina ireo mpiasa mpandraraha eo anivon'ny Université ny Tomasina noho tsy mbola nazahoany izy ireo ny karama tato anatin'ny 13 volana. Tamin'ny herintaona toy izao no ny fotoana farany nandraisana karama 2 volana raha ny fitarainana voaray. Antsingerina androany nafatesan'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka ivahiny ao anatin'ny fampalalam-baovao Andriamato Vincent raha Danielson mpiara-dita aminy. Iresaka ny soatoavana avy aminy fa eo ihany koa ny raharaham-pirenena. Maresaka iraisam-pirenena nanao fivoriana tany Israely androany sekretera mpanjakana Amerikanina sy ireo lehiben'ny diplomasia no resana nandritra izany momba ny fandriam-pahalemana ao Moyen-Orient sy ny nukleary ao Iran. Fanaritra tokolasy toko avy fotoana vaovao eto amin'ny École TV manazanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia fahafahana noho ny fisalasalana eo ny vokan'ny fitsarana ho an'ireo sivy menada androany voaroroy mahakasika ny raharaha KNAPS manameloka ireo tompon'andraikitra nao fanodikidinana vola kosa ny syndikan'ny mpiasa ary-mitaky anokafana fanadihadiana. Abrahama Randriamanana. Nivoaka androany maraina teny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy ny voka-pitsarana ho an'ireo sivy mianadahy ny Torina noho ny famohan'ireo antota taratasy maneho ny fandaniana miopapana sy ny famoham-bola tsy mazava eo anivon'ny KNAPS. Nahazo fafana noho ny fisalasalana izy ireo nandritra izanitra ny fanazavana. Miantso amin'ny fanokafana ny fanadihadiana ho an'ireo tompon'andraikitra voantonontonona ho nanao ny fanodikodiam-bola ankehitriny ireo mpiasan'ny KNAPS raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Afaka noho ny fisalasalana izahay napetraka teo amin'ny fahendren'ny fitsarana ny valin'ny didy izay verinay fa izay no hitan'ny zareo fa mety fa naizana zany ara somary tsy afapo izay satria ny andrasan'ireo namana rehetra eo dia ny fahafahana madiodio tompoko. Noho ny fatsapahanay sy ny nahitanay fa nisy tokoa ny fanaovana tantely afa-drakotra ny tahirin'ny latsakempoka ho fiahina ara-tsosialy teto anivon'ny KNAPS dia manameloka ireo tompon'andraikitra nanao izany izahay ary mitaky ny anasaziana ireo rehetra ny ray petsapetsa amin'izany. Mangataka ny isian'ny fanadihadiana lalina sy fampiatoana ireo izay voakasika izany. Mangataka ny anatanterahana fitsirihana na audit et inspection amin'ny fitantanam-bolan'ireo mpisotro ronono sy ny mpisitraka fiahina ara-tsosialy faran'izay aingana izay ary avoaka ampahabe maso ny valin'izany. Mitaky ny ahafahan'ireo mpiasa maneho ny heviny malalaka ny syndikan'ny mpiasan'ny KNAPS manoloana ny toetra raha misy ankehitriny raha ny nambaran'izy ireo androany. Mangataka ny fanesorana ny tale jeneraly ankehitriny izy ireo ary miantso ny fitondram-panjakana ny endry ny tompon'andraikitra vaovao mifanaraka amin'ny sosikevitra arosin'izy ireo. Araka ny andininy ao amin'ny lalàna 924 tsipika 20 momba ny ady amin'ny kolikoly izay milaza fa tsy azo omena andraikitra ambony intsony ny olona voarory amina trangana kolikoly dia mangataka ny fanafoanana ny fanendrena ny tale jeneraly ankehitriny izahay ary anendry vaovao araka ny fahendreniny mpitondra. Olomarina sy mahitsy efa niasa tsara teto anivon'ny KNAPS nandritra ny 15 taona farafahakeliny
malala sy mahafehy tsara ireo pitsopitsony sy fehezan-dalàna mikasika ny fahina ara-tsosialy na ny code de prévoyance sociale zany. Marihana fa tolona syndikaly no ataonay tsy miaroaro politika fa fiarovana ny fiahina ara-tsosialy eto Madagasikara. Ankoatr'izay, miantso amin'ny anatanterahana fivoriam-be ho an'ireo mpiasa rehetra manerana ny nosy ny sindikany CNAPS mivondrona eo anatrehan'ny zava-misy ankehitriny raha ny fanambaran'izy ireo hatrany. Tonga nanatrika ny fanambarana nataon'ny mpiasan'ny CNAPS androany any avy eo anivon'ny SSM. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia tsy nisy nandray ny asa ny androany ankamaroan'ireo mpamily sy receveur amin'ny zotra dia izay mampitohana Antananarivo Ivato. Noho ny fanarota-pahefana izay ataon'ny mpitandron'ny filaminana sy commune Ivato no anton'izao raha ny fanazavana io na saina. Ny tokony ireo bus amin'ny zotra D mampifandray Antananarivo sy Ivato tamin'ity androany ity noho ny fanarota-pahefana ataon'ireo mpitandron'ny filaminana sy ny commune Ivato raha ny nambaran'ireo mpitatitra. Zay tsy mpandokaraman'ny fanjakana, tsy mpandokaraman'ny mpitandro filaminana sy ny zavatra ataon'reto commune reto. Reo efa mikarama isam-bolana, zay zavatra tsisy dikany dia anaovana anay tena tsy indray azo lena. Ny polisy, ny gendarme, resaka kasibosy io tena fanararotana trop ny atao aminay. Ny gendarme, ny Amandrosoa, ny Ivato trop loatra tsy zakany. Sady ny polisy sy ny gendarme rehefa tokony manao circulation eo ampovoan'ny arabe anao zany. Zay nge mba mahay lalàna ihany, mba nianatra ihany zay. Fa ny zareo miafina ao anaty olona izy, ao anaty vahoaka izy miandry, vao tsy manao kely ny visera dia va tapaka izay. 10 alina nefa maka an'io fa tsy mba hoe zavatra valerana. Fa zay tompoko manao an'ity fitaterana ity manentsika versement, zany hoe ny ambony zany mba karama kely hoaninay. Nefa zay miasa parivandra manomboka amin'ny 4 maray zay miasa jusqu'à riva ny andro mitebotebo foana zay mandra-pahatonga any amin'ny garage. Rehefa tsy tapaka zany zay dia misaotra ny ao ambony. Fa raha mbola miasa zay mbola mitebotebo hoe izy indray ny ao dia zay nitakina hoe avy ere le 5 dia ny visera hoasorina. Tsy nisy nafantatra ity fitokonana ity ny ankamaroan'ireo mpandeha tara vokatra izany ireo nanenjika fotoana. Fijaliana be zany le miandry bisy ho an'le miasa ho an'le olona mandeha miakatra. Tokony mba eritreritra any le coopérative le olona mandeha isan'andro no mijaly. Tara mihitsy nefa ny am-piasana tsy te halala mihitsy tsy hisy bisy amin'izao e. Mialy eto Ivato zay eo talata maty ihany farany. Eo talata maty indray nefa mameno olona miakatra. Zany hoe dia mbo rary dia manao double frais zany nareo. Zany tena misy an'izany zanga misy eto. Mody milaza zareo fa eo talata maty farany. Dia tena mijaly ny vahoaka talata maty izy nareo farany dia tsy mandeha zay. Avy eo ny akary araka ihany izy fa mody talata maty fa tokantrany farany ihany no farany. Manomboka vomarena zareo dia efa manao an'izany. Zao mitokana zareo manina raha ampidirana bisy vaovao aty, ampidiry bisy vaovao aty andana nefa betsaka be amin'ny bisy dia asa aty. Itony fanasaziana ho an'ireo izay rehetra tsy manaja ny bokana ndraika ary tsy empotra ny mpitandro filaminana sy ny commune amin'ny fampiarana ny lalàna. Izay aloha dia mamerina foana fa tsy maintsy arahana foana ny bokana ndraikitra. Ny vahoaka izay taterina no tsy maintsy loloavina ka izay mahasoa ny vahoaka no tsy maintsy ataonay. Ary anisan'ny hitanay koa fa mahatonga an'zareo manao fitokonana ohatran'io izay dia nanao antsoava mba hisokafa ny faninanana amin'ny fitateram-bahoaka. Mitohy lalàna dia natao arahana. Io afaka migrevy foana zay te grevy fa ny lalàna tsy maintsy arahana. Maro ny fandikan-dalàna ataon'ireo mpitatitra amin'ity zotra ity ho ireo mpandeha ka tokony amafisina ny fanaramaso ary sokafana amin'izay vonina anao ny asa araky ny tokony ho izy ny sehatra. Ny akabidy ny vidin'ny arina entona fandrehatra 5.12 kilao raha nambaran'ny mpanjara tamin'ity androany ity. Tsy fantatra ny antony izay fikarana izay ho izy ireo mifandray amin'ny ady any amin'ny Ukraine ankehitriny izany raha nambaran'ny Pahy Tokarena. Abraham Randriamanana.
R300 ka hatramin'ny R700 isaky ny elanelan'ny vidiny gasy 10 kilao sy ny 12 kilao eny amin'ny mpanjara amin'izao fotoana izao raha oharina amin'ny vidiny tamin'ny 2 herinandro lasa. Fandroany tamin'ity taona ity ny sy fiakaran'ny entona fandrehatra eny amin'ny tsena raha nambaran'ny mpanjara. Fiakaram-bidy izay mianga mivatana avy amin'ireo orinasa mpamokatra raha ny fanazavana. Ny entona fandrehatra milanja 10 kilao sy ny 12 kilao no anisiny ahitana izany. Somary niakatra kely izy tamin'ity. Ny 9 kilo zany ny tena fivarotana eto dia ny 12 kilo 55 400 le 9 kilo teo aloha dia izao lasa 57 700 dia ny 12 kilo teo 77 400 dia izao izy lasa 80 300 à peu près teo amin'ny 2 herinandro teo zay. Tsy dia fantatra ohatrany tsy dia fantatra ilay izy fa ohatrany hoe te midina vanila izy dia izay manatanteraka fotsiny ety. Tsy dia mahasakana an'ilay olona aloha izany izy ny tena marina fa ny anay eto rehefa izay tonga dia lany foana indraindray izay tsy maharaka mihitsy satria isaky ny alatsinainy anay vao tonga. Samy hafa hatreto ireo vidina entona fandrehatra ho an'ireo mpanjara eto an-drenivohitra. Eo ireo nahazo fampahafantarana mikasika ny fiakaran'ny vidiny ary mampiatra izany. Eo kosa ireo tsy nanova ny vidiny. Dia hatramin'ny volana oktobra zao mbola tsy niova. Le prix tamin'ny volana oktobra iny mbola tsy niova fa ny 12 kilo 5 ile 99 000 ariary io. Sarja zany io dia ny le 4 kilo zany mbola le 24 500 ihany. Mbola tsisy loha eto aminay aloha fa tsy kany amin'ny sasany fa eto aminay aloha zay mbola tsy nahazo noty hatramin'izao zany hatramin'ny oktobra iny dia mbola zay foana ny prix anay. Miatraiky amin'ny vidiny entona fandrehatra maneran-tany ankehitriny ny ady misy any Ukraine. Na eo aza izany, maro ny vahaolona tokony raisin'ny fitondram-panjakana. Ho an'ny mpahay-toekarenana anontaniana, isan'ny vahaolona azo raisina ny fanafoanana ny midy. Ny fiakaran'ny gazy amin'izao fotoana izao aloha dia misy antony avy any amin'ilay ady any Ukraine satria ny Rosiana no anisan'ny mpamatsy gazy be indrindra raha izao tontolo izao. Raha zavaina ny midy midy natao hoe flottement mitsikeva eo amin'ny volantsika dia lazaina fa manaraka ny tolotra sy tsinady. Ka rehefa manao an'izay hoe manaraka ny tolotra sy tsinady fantatsika fa ny devise miditra kely foana mihoatra ny devise tokony olana ny ivelany. Ny azo fanjakana atao raha ohatra ny takalony 1 euro androany ohatra hoe 25 000. Ny azo fanjakana atao ny takalony 1 euro tsy 25 000 fa zaraina efatra raha akarina 200% sandambola. Dia izay mampidina an'ilay vidiny eto Madagasikara. Ny takalony eto no azontsika amboarina. Fanamboarana azy foanana ny midina ny flottement. Tsy ahivina ny volana oktobra lasa teo no nisy ny fampahafantarana farana nataon'ny ministera ny varotra sy ny indostria mikasika ny tsy tokony sy ny fiakaran'ny vidiny entona fandrehatra eto Madagasikara. Miverina ny Ivato isika dia mizara ireo mpitantana amin'ny commune Ivato amin'izao fotoana izao. Ny andaniny ireo mpanontsaina kominaly milaza fa tsy mazava ny fitatana arabola. Ny ankilany kosa ny mpanatanteraka sy ireo mpombazy manambara fa misy ambadika politika ny fitakiana. Io ny nasaina. Nisy andian'olona ny maraina teto amin'ny commune Ivato mitaky ny ampitsara ny ireo mpanolontsaina kominaly noho izy ireo misakana ny fampandrosoana hoy ny solitena ny ireo mponina. Ny fanaovana soni ny tetikasa sy ny teti-bola rehetra dia tsy mety manao zareo samy malala nefitsika fa tsy maintsy ny conseiller ny manao ny délibération ny zavatra rehetra mba hahafahan'ny be ny tanàna miasa. Ka izay mponina zany dia efa mahatsapa. Tsisy ny hoe fampandrosoana tonga lafatra na filohana repoblika raha tsy mahatonga lafatra ny fampandrosoana fa izay kosa dia mahatsapa ary tena miaina finaritra izahay eto Ivato dia izay no hitondran'ny conseiller fanakorontanana satria tapaka ny tombotsoany. Fa tena resaka politika io efa ela be ngamba izay efa 2 taona tany hoany nahitana an'ilay izy hoe misy tetim-panorina politika ao ambadika mba tsy hahafahan'ny be ny tanàna mahavita zavatra. Tsy ahivina nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny zoma lasa teo ireo mpanolontsaina kominaly noho ny tsy fetezana maro samihafa hitan'izy ireo tao amin'ny commune Ivato ka nahatonga ireto andian'olona nanao fihetsiketsehana androany ireto. Isan'ny voalazan'ireo mpanolontsaina kominaly ho tsy nahitana fetezana tamin'izany ny fitatanam-bola. Eo ihany koa ny fanapara-pahefana ary ny tsy fanajana ny lalàna amin'ny feny rafitra hitsinjara-pahefana. Hita fa tsy vita tsony le asa. Le vocation ma commune zany ary ny tena zava-doza dia ny mpiasa efa telo volana tsy mandray karao noho ny tsy fahaizana le fitatana zay noho ny tsy fanaran-dalàna zany. Ny zavatra lehibe indrindra amin'ireo dia ny tsy fanarana le délibération le fanapahana ataon'ny conseil
satria zany fanapahana taon'ny conseil zany ny zavatra lehibe indrindra vola lany zany tamin'ny heritaona tamin'ny farany taona tamin'ny heritaona mois de décembre izy io tsy voarotsony ny karama ny mpiasa mois de décembre fa novembre dia tapitra ny vola sa ny antony dia zao misy recrutement abusif atao ary misy fampiakarana karama miaopapana atao nataony zareo zany amin'ireo mpiasa reo. Momba ireo nanambarany sekretera jeneraly eo anivon'ny komuna Ivato fa mitohy ary mandeha araky ny tokony ho izy ny asan'ny komuna. Misy moa reny antsointsika hoe délégation permanente dia misy ny délégation ponctuelle zay voalazany lalàna zany mila mamaky tsara an'izany zany na ny mpanatanteraka na ny mpanolo-tsainy ary raha hiteny ianao hoe misy zavatra tsy tapahany tonga dia ataon'ny mpanatanteraka ohatra ve zao ohatra hoe ny fanadiovana ny sisin-dalana ny fanomezana autorisation zany reny zany lefa mipetraka ao anatin'ilay teneniko hoe délégation permanente vao nanomboka mihitsy ny mandat n'ireo conseiller sy ny mandat ny maire dia efa mipetraka zay ary zany zavatra nampianarina ny zareo raha ny tokony ho izy tamin'ny vao nanomboka. Ny karama dia fahefan'ny bentanàna irery fa tsy mivoaka n'ilay budget ny charge de personnel raha misy kosa ny olona ataoko hoe mendrika kokoa dia reny mahazo fisondrota-karama ny asa rehetra dia mitohy raha ohatra nareo mijery amin'izao fotoana. Andrasana ny fiaonany eo amin'ny rotota manoloana ireo teboka maro tsy fanarahana ny fijerena ireo fanapa-kevitra tsy nanaraka ny lalàna amin'ny feny rafitra itsinjara-pahefana eo ihany koa ny fanadihadiana momba ny fitantanam-bola eo anivon'ny komuna ahitana nanisina tsy ny fanodiko-dinam-bola. Velotaraina kosa ireo mpiasa mpandraharaha eo anivon'ny Université An'ny Tomasina noho ny tsy mbola nahazahoany izy ireo ny karama tato anatin'ny 12 volana izay. Tamin'ny heritaona toy izao ny fotoana farany nandraisana karama 2 volana raha ny fitarainana voaray Irino Razafimanana. Nanatotosa hetsika fanairina ireo mpiasa mpandraharaha eo anivon'ny Université Toamasina efa ho heritaona mahery zay no tsy nandraisan'izy ireo ny karamany. Nisy noho izany fiaraha-mitolona tamin'ireo mpiasa mpandraharaha izay mandray karama mivantana avy amin'ny fanjakana tao anatin'ireny hetsika maromaro teo anivon'ny Université Toamasina ireny. Velotaraina araka izany ireo mpiasa mpandraharaha eo anivon'ny Université Toamasina. Fanambarana izay mpandraharaha personnel administratif et technique sous contrat local ato amin'ny Université An'ny Tomasina izay soloanay tena eto dia mangataka aminao Monsieur le Président Andry Nirina Rajoelina mba hamaha farany izay haingana ny olana misy ato amin'ny Université An'ny Tomasina fa mijaly sinona izay miasa mafy toy ny mpiasa rehetra nefa tsy mahazo karama efa 13 volana. Sahirana mafy ny vady aman-janakay tsy voalohany io fantrano ny jirama ny saram-pianarana sy ny sisa efa mandrahona ny hitory amin'ny tribunal ihany koa ireo banky satria efa tsy voalohany trosa iaraha mahita nefa ny fiakaran'ny vidim-piainana ankehitriny noho izany dia mitebiteby andro manalina izay efa niandra mpitoniana fa tsy mbola nisy vahaolana hatretina dia teo aza niezaka izay efa nataonay tamin'ireo tompon'andraikitra isambarantonga. Nanao ny fanatanterahana ny asa tsitrapo ireto mpiasa mpandraharaha ireto nandritra izay heritaona mahery izay. Efa maro ireo tompon'andraikitra nampanantena fa hojerena akaiky ny vahaolana. Nandalo zay tamin'ny ministère. Anteny zareo ho alaigny tsikelikely zegny valentena azonay dia zegny nefa tsy dia mety aminay eo PAT satria namanay reo mitovy aminay jiaby raha ohatra ka misy alatsaka marary karaha n'igny koa zay jiaby. Dia nandalo zay tamin'ny primature nitoro tamin'ny premier ministre mihitsy zay hoe niteny izy taminay tamin'izegny hoe zay tsy afaka za tsy mbola afaka ampanantegnanareo izy fô ndrasy fa efa mipresaka amin'ny madame le ministre zay le valenteny tamin'ny PM. Dia jusque zao mbola tsisy valenteny ary tagny tamin'ny mois de novembre zay nikoragna tamin'jareo tamin'ny premier ministre. Dia afa nitrôtra tamin'ny Monsieur le Président Rajoelina koa zay eo tary tamin'ny CRJS namianay ananjy ampela tagnana mihitsy le taratasy fangatahanay eo tamin'izegny andro zegny teny izy hoe ao fa ho karakaraigna ny momba anareo zegny valenteny azo taminanjy. Jusque zao mbola tsisy valiny tamin'ny mois de février de février. Mbola miandry hatreto ireo mpiasa miisa 900 ireto ary manatanteraka ny asa tsakany sy andavany. Ampitoniana ihany koa ny fanatanterahana ny hetsika.
Lafy vaovao hafa kosa indray dia hanomboka amin'ny fivarotana carbone i Madagasikara ary vena vinaina hatrany amin'ny 50 tapitrisa dolara ny vola azo amin'ny zany ny atiala ao amin'ny faritra Atsinanana no itroka izany mandritra ny 5 taona. Io na saina. Isan'ireo firenena 10 maneran-tany afaka hivarotra carbone i Madagasikara noho ny fananana atiala amin'ny hektarany. Anomboka ny fivarotana izany ary aritra 5 taona taoriany fifanaovan-tsony izay niarahany fanjakana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena tamin'ny taona lasa ka vola mitetina 50 tapitrisa dolara no azo avy amin'izany. Programme de réduction atiala Atsinanana io dia programme RED Plus voalohany izay izy eto amintsika efa voasony tamin'ny herintaona ny fifanarahana ara-baritra mikasika izany dia haharitra 5 taona zany io programme io any amin'ny faritra 5 any avaratra Atsinanana nosy dia tokony hahazahoan'ny Madagasikara vola mitetina 50 millions de dollars mandritra ny 5 taona izany programme izany amin'ny fepetra hoe voarintsika ireo ala ireo ka mbola mitohy mitroka carbone mandritra izany fotoana izany ary tsaratsara kokoa raha mitombo ireo velarana rakotra ala. Le ala eo amin'ny 2 millions hectares mahery ao anatin'le faritra 5 dia 10 millions de tonnes équivalent carbone zany no tokony entina carbone voatroka ao anatin'le 5 taona. Amin'ny tetikasa atiala Atsinanana amin'ny faritra 5 Sofia Sava aloatra mangoro analanjorofo Atsinanana no afana misintona ireo carbone tandavanala izay mila ny fiarovana matipaika atratrarana ny tanjona. Izany hoe izay ala efa eo dia kajina sy kolona mba tsy ho tapaka sy tsy ho simbasimba satria reny ala reny rehefa mijanona eo dia mitroka entina carbone dia rehefa misy ala zany sika dia afaka mivarotra carbone amin'ny tsenan'ny carbone iraisam-pirenena dia efa nividy efa hividy carbone amintsika zany ny atao hoe FCPF miaraka amin'ny banky iraisam-pirenena ary ny ala natoraly ny tena mitroka carbone izay koa mazava-dehibe hoe rehefa misy ala natoraly eo dia tokony lara-pahamena ny tazomana anazy eo fa ny fambolekazo nefa mandeha ihany. Araka izany amafisana ny fanaramaso ny ala eto amintsika indrindra ny any amin'ny faritra Atsinanana ary aramaso ihany koa ireo azo voavoly mba hisy vokany ara-tontolo iainana. Tsy ivona firenena 10 ihany maneran-tany no afaka misitraka itetikasa ity noho ny fananana atiala lehibe. Mila manana crédit carbone milanja 10 tapitrisa taona isika atao anatin'ny 5 taona amidy amin'ireo firenendehibe. Eto amin'ny kontinanta afrikanina firenena 4 no nahafen'ny fepetra ary isan'izany Madagasikara. Araka ny hitantsika tany lohateny vaovao temo dia mandray vahiny mahakasika ny faheritaona nahafatesan'ny filoha aloha dideratsika amin'ity androany ity mianadahy zay mandray ny vahintsika miaraka amin'ny antarandrianay ny tenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany fitenenana. Miarabantsika rehetra fantatsika moa fa nitsingerin''androany ny nahafatesan'ny filoha teo aloha tomboky Didier Ratsiraka inona ny tena hoe soatoavina sy nanamarika ny filoha teo aloha izay. Voalohany indrindra dia misaotra anareo nahatsiaro an'ny fitsingerenana nahafatesan'ny président Ratsiraka ary mbola misaotra anareo ihany koa sy miarahaba anareo mianadahy amin'izao fanasanareo ny tenako tonga eto zao. Raha lasa ny olona anankiray raha heritaona nandahanana dia efa tonony fo efa ajanona ny alahelo fa kosa mitsinjo ny ho avy ary fahatsiarovana dia zavatra telo mety ho azo tansaina dia ny arahana taminy ny sotoavina napetrany dia zay lova makarena mety napetrany. Zavatra ho resantsika dia mety hoe sotoavina. Ny sotoavina napetraka ny président Ratsiraka raha zahay niarana asa tamina nandritra ny 10 taona maro dia ny fitiavana ny tanindrazana, ny fanaovana ny asa tsara ary ny fitazomana ny tenomena. Ary amin'izao 20 marsa izao zany fitiava-tanindrazana zany dia tena zava-dehibe ary tokony ho tsiarovana ary velombelomontsika atao-potsika indrindra ny any tanora amin'izao fotoana izao. Ary zay moa ny mahazava-dehibe ny ionana amin'izao fotoana izao dia ny fitiavana tanindrazana. Inona moa ny hoe fitiavana tanindrazana dia ny fieritreretina fa masina ny tanindrazana eto ny poirana ary eto ny efarana ary napetraka Andriamanitra eto tsika mianakavy dia anjarantsika ny kolokolo sy manao zay mahasoa an'ity Madagasikara ity. Ka raha izany no resana dia hiezaka mba tsy hanana ny ratsy fa mba hanana ny soa.
fandray amin'izay nambaranao teo izay zava-misy amin'izao fotoana izao araka ny nambaranao. Ianao moa fantatro fa tompon'andraikitra teo aloha teo anivon'ny CNAPS raha mikasika ny raharaham-pirenena indrindra ny zava-misy eo anivon'ny CNAPS izay misedra olana amin'izao fotoana izao. Ahoana ny mety fahitanao zava-misy amin'izao sy ny mety vahaolana manoloana ny CNAPS mihitsy? Eny marina tokoa tompon'andraikitra tao amin'ny CNAPS aho tamin'ny taona 7 ka hatramin'ny taona 2010. Raha tonga amin'ny toerana anankiray ianao dia mijery hoe inona ny atom-pisin'ny toerana, le orinasa, ary inona koa ny ato hipetrahanao. Resantsika ny atony hoe inona ny nametrahana ny CNAPS. CNAPS dia natao fitaovana, natao fanjakana, ahafahana mifampitsinjo. Reo mpiasa izay mandoa karama dia mifampitsinjo. Tantaran'izy io dia tahaka izao. Tamin'ny ray avril 2019 natsangana ny CCPF, Caisse de compensation de prestation familiale. Zay moa dia ny mpampiasa no mandony volanjaza dia izy io mandotsaka ny ambiny any amin'ny kesy io. Dia nivany izy io tamin'ny 2019 natao CPF, Caisse de prestation familiale. Dia avy eo indray taty amin'ny taona 2019 rehefa nazo ny fahaleovan-tena isika dia nanangana ny CNAFAT, Caisse nationale d'allocation familiale et d'accident de travail. Zany hoe nakoatry ny volanjaza dia nasina ny accident de travail, ny loza mety azo amin'ny asa. Dia taty amin'ny 2019 natsangana ny Caisse nationale de prévoyance sociale. Tsara ny ampahatsaivana an'izay ametrahana hoe inona marina ny CNAPS dia fitaovana natao ifampitsinjovana. Itsinjovana ny mpiasa izany hoe rehefa miasa ny mpiasa dia atao zay raha teraka izy dia mba mena volanjaza, raha misy fahavoazana amin'ny asany dia mba misy antoka ho azy ary koa rehefa ratsy zaika misotro ronoana dia mba misy ho raisiny. Dia io kesy io sady makany ny latsakemboka no mitahiry azy. Ahoana ny fomba hitehirizana azy? Fomba hitehirizana azy dia mazava tsara ny texte. Mety azo placeny izy io fa placeny dia zavatra telo ihany. Dia ao amin'ny trésor any amin'ny banque dia amin'ny SNI, zay moa ny texte tamin'ny 1969, SNI, Société nationale d'investissement. Zany hoe ny cotisation dia mety ho azo ampiasaina amin'izay mety zavatra hoe fampiasam-bola mety ampiroborobo ny firenena amin'ny Société nationale d'investissement. Fa io amin'izao fotoana izao tsy misy tsony ny équivalent io. Dia noho izany dia tokony tarina tsara ny placement izay apetraka eo tsy dia azo atao amina hoe zavatra spéculatif fa zavatra tokony sécurisé satria antoka ny amin'ny hoavin'ny mpiasa. Izay indrindra ny amin'izao mantsy ny raha ny zava-misy dia isan'ny nahitana an'izay hoe gaboraraka izay tao anivon'ny CNAPS. Inona zany no tokony hoe vahaolana ahafahana hoe mamerina an'izay asan'ny CNAPS mba hitsinjo ny mpiasa izay? Ny lalàna amin'ny fiain'ny CNAPS dia zavatra tsotra ihany ary tena tsara voafehy tsara izy io. Misy ny comité mpitantana, conseil d'administration, manana solotenao ny mpiasa, ny mpampiasa ary ny fanjakana. Dia misy ny agent comptable, zany hoe manamarika tandrina fampiasana ny vola. Dia misy ny tale général. Ny tale général ny CNAPS dia tsy afaka mamoaka vola na ariary azy raha tsy mahazo an'ireo fankatoavana amin'ireo rehetra zao. Zao moa tanasiana ministre commission de contrôle. Za manokana aloha dia tsy hitako izay ilana le commission de contrôle satria efa mipetraka ny conseil d'administration. Zany hoe solotenan'ny mpiasa dia ao tokony hanara-maso. Solotenan'ny mpampiasa dia ao afaka manara-maso. Dia tahaka an'izay koa fanjakana. Raha ozy ianao raha sendra nisy ny gaboraraka, afaka mijery anie ireo olona ireo hoe inona ny décision niraisina tao, asa moa tao nisy resaka hoe nividy tany tao. Raha toka mety tsy hifanaraka amin'izay tokony ilany CNAPS, azon'le mpiambanao amin'ny CA no miteny hoe tsy mifanaraka io, tsy mandany an'io izy. Dia rehefa tenao voatery lany dia manao réserve izy hoe za dia mieritreritra fa tokony tsy ety io. Dia indray ampitany amin'ny olona naneraka azy. Dia le olona naneraka azy koa afaka manontany azy hoe nareo re tompoko nalefa tao amin'ny CNAPS na ninona navelanareo andeha ty zavatra ty. Fa amin'izao fotoana izao lasa hoe ny mpampiasa ohatry manome tsiny le hoe naka décision izy olona membre MCA dia lasa voatery hoe mety hanana fahasairanana. Tena manana ny fahefana feno ny membre MCA tsirairay avy mandany na tsy mandany ny zavatra misy eo.
tahaka an'izay ko ny mpampiasa ary zay angamba ny sotoavina tokony ho averina le hoe inona maro ny tiknaps ty zavatra tsotra io a io de kesy io tahirim-boly io ary tsy tokony hivoaka ao ny vola raha tsy manaraka ny lalàna misy de tokony ho atao koa rehefa mba tonga amin'ny toerana tahaka an'ireny de mijery hoe inona moa ny feanyity asa mino afy reo membre en CA reo a sy ny directeur général de fa namaky tsy priny any CPS code de prévoyance sociale fa mazava tsara ao zay de tokony voafehy tsara io tsy tokony diso tsony fa io moa raha sendranisa gabraraka tatoato marina zany de hoe solavo amindra de iverina amin'ny iverina andoharano ny fitenenana iverina amin'ny texte fondamental kaskan'izay raharaham-pirenena izay ihany koa afaka taona vitsivitsy de hiatrika ny fifidianana indray tsika raha ny fomba fijerinao azy manoloana ny zava-misy amin'izao ohatrohatra ny ahoana ny tokony fipetraka izay ny fifidianana de fomba fifidianana suffrage universel ao anatin'ny démocratie libérale ny resako eto fa tsy fandatsaham-bato zavatra roa samy hafa reo ny fifidianana dia fomba amerenana ny fahefana eo am-pelatanan'ny mpifidy tapitra ny fempotona isan'izay olom-bofidy président république moa zany tapitra amin'ny 3 dia averina eo am-mpifidy ny fahefana hoe zay reny vita inona indray ny tianareo atao manaraka zay ny tokony ho izy fa raha tsy zay de mandringa inona nefa ny zavatra nitranga teto amintsika nandritran'izay 12 taona nahazona fahaleovateny zay isy fifidianana filoham-pirenena maromaro teto reo fifidianana rehetra reo de hita fa zay olona lany tamin'ireo de tsy nahavita ara-dalàna ny mandany avokoa zany hoe le fifidianana zany tsy nandeha araka zay tokony loniny ka ny adiditsika rehetra ny mpitondra ao anatiny lo voalohany indrindra sa izy ny ray aman-dreny ambonantsika rehetra de ny mamerina ny fitokisan'ny vahoaka ny mamerina ny fampatokisana eo amin'ny vahoaka ny mpifidy sy ny mpitondra maro ny teknika azo resana amin'izany ny fanambarana ny CENI fanambarana ny HCC technique de communication tsy valaparana amin'ity fotoana ity fa tokony zay ny zava-dehibe zay mba tsy hiverenana amin'le zavatra nahavotaloha ihany satria raha izay de hiveriny tsika rehetra samy menimenina samy malahelo eo nahoana ary tahaka an'izao ty Madagasikara ty feny de feno izay fanazavan'izay raharotiko kely ny mahitanao eto ahoana ny fahitanao ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao ny amezantsika azy zavatra anankiroa ny ato amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana misy ny sehatra raisam-pirenena misy koa sehatra ato anatiny raisam-pirenena de hitantsika ny ady ny Ukraine sy Russia hitantsika ny Covid ny crise maro samihafa iny zavatra tsy azontsika fehezina zava-misy eto toerana dia tsy tena fipetrahan'ny fifaninanana marina zany hoe isika ao anatin'ny régime libéral nefa le fifaninanana le concurrence tsy voady zany hoe reo industrie misy eto hoe misy industrie taloha tsika menaky zany tsika tsy voaterina nafatra an'izany savony zany manana kalitao afaka manao an'izany zavatra maro no azo atao edy na ny vary zany ary vitsy kely ny vary ny importevana de zay zavatra roa zay fametrahana zay tena fifaninana zay ny tokony hojerena raha ny eritreritro ie ankasitrahany ianao nanaiky ny vahiny tato anatin'izao fampalalam-baovao izao misaotra toko ary dia mandra-piona sy misaotra indrindra tahaka mazatra anaraka dokavatra tsika melo ny dirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa vary Vivez des moments plus forts. Suivez vos émissions préférées sur votre smartphone. Maintenant, c'est possible. Achète ton smartphone, gagne des bonus et Telma TV gratuitement. Telma TV, ça fait tout à Malagas. Andao izany Madagascar. Ny ministera fizahantany sy ny ofisy-pirenena momba ny fizahantany dia manolotra antsika ny andiany fahadimy amin'ny hetsika tsenabe ny fizahantany izay ho tontosana ny 1 martsa 2 aprily 2022 avy izao eny amin'ny gara Sorano Analakely. Tongava indray ny tafampivantana amin'ireo matianina amin'ny fikarakarana fivahinianana sy ireo ofisy-paritra ny fizahantany. Apiavaka ity andiany ity ny fisianyatrika asa lehibe mandritra ny 3 andro entina hanoezan-danjan'ny asan'ny mpiseradia ary andraisan'ny resolo tena mpiseradia manerana ny nosy anjara asongatina mandritra ity andiany ity ihany koa ny sakafo malagasy ny kolotsaina malagasy. Andao izany Madagasikara tsy misy vidim-pidirana.
meilleur cadeau de Pâques et le meilleur divertissement à offrir à vos proches, c'est Canal+. Et oui, vous n'en croirez pas vos œufs. Profitez du décodeur avec bouquet Access inclus à seulement 50 000 arrières. En plus, les kits et l'installation sont offerts. Alors, qu'attendez-vous? Offre valable seulement du 18 mars au 17 avril 2022. Rendez-vous en boutique et point de vente agréé Canal+. Chocolat Tsar, un goût authentique, un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Vereto amin'ny fampahalalam-baovao isika dia mandray vahiny faharoa indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity androany ity miverina miaraka amiketo miantarandrianay vo mandray ny avahintsika ary omeko azy ihany fitenenina. Ho an'ny avy hatrany inona indray ny tolotra fiofanana izay ataonareo ny ny prekaesaka aty fotsy. Voalohany moa zany dia faly miarabantsika isan-tokantrano ny prekaesaka aty fotsy. Ny prekaesaka aty fotsy moa zany dia manomana fanadinam-panjakana maromaro vitsivitsy ary voalohany amin'izany zany dia ny polisy. Ny polisy dia misy ny agent de police niveau BPC zay lana vavy. Dia misy ny inspecteur de police niveau bac indray zay lana vavy. Dia misy ny officier de police mbola lana vavy fa bac plus 2 ary ny commissaire de police bac plus 4 lana vavy. Manaraka zay dia ny gendarme. Ny gendarme moa zany dia niveau bac ary dimanjato sy arivo any zany no raisina efa voaka conseil des ministres zany ary ny concours dia amin'ny 2 juillet ho avy zao. Dia manaraka zay misy ny greffier niveau bac ihany koa, dia ny magistrat niveau bac plus 4, magistrat judiciaire, magistrat administratif, magistrat financier. Marihana fa ny efa mivoaka tamin'ny conseil des ministres ihany koa zany hoe andray magistrat maromaro zany sy ny greffier. Dia ny farany teo zany dia ny pénitentiaire. Dia ny prekaisme zany dia manomana ny agent pénitentiaire niveau BPC, ny inspecteur d'administration pénitentiaire niveau bac plus 4 ihany koa. Marihana fa ireo rehetrarehetra eo dia anomboka amin'ny 4 avril ho avy zao. Zay zany ny fidirana amin'ny prekaisme. Maritra firiny eo zay fiofanan'izay. Ny aminay zany zao dia 2 volana eo zany tapitra amin'ny 4 juin ho avy zao ihany koa. Inona tena mampiavaka anareo prekaesaka aty fotsy? Nanahoana ihany koa ny vokatra hatramin'izay efa nisy fiofanana sy fifaninanana idirana ho mpiasam-panjakan'izay? Ny mampiavaka ny prekaesaka aty fotsy dia voalohany indrindra moa zany eo amin'ny mpampianatra. Ny mpampianatra moa zany dia manatraikefa sady théoricien no praticien. Faharoa ny eo amin'ny prekaesy dia ny matière anankiray dia mety misy mpampianatra anankiroa na 3 mihitsy ary. Ohatra amin'izany zao ny français satria ny français moa zany dia anisan'ny sahirankirana ihany atsika eto Madagasikara. Dia izay indrindra hoe mpampianatra anankitelo ny sasany any anankiroa ny sasany. Dia misy matière tsy anadinana any amin'ny concours fa menay amin'ny mpianatra satria hitanay fa manampy be dia be azy amin'ny chance azahoany zany concours ao amin'ny fanadinam-panjakana izany. Dia ny vokatra moa zany ny prekaisy zany tamin'ny farany teo zany zao ity moa zany dia efa presque isaky misy concours dia mamoaka major foana ny prekaisy. Dia ny farany teo zany zao ny magistrat namoaka major tamin'ny magistrat administratif ary vice major sy ny 3e, 2e, 3e ny magistrat judiciaire. Dia ny farany teo ihany koa taorian'izay zany dia ny nenam dia namoaka vice major anankiroa indray koa ny prekaisy dia ny tao amin'ny administrateur des services financiers zany dia ny administrateur civil vice major daholo zany nivoaka tao.
Aiza aiza ny ahitana anareo raha toa ka misy ireo mpijery mangataka fanampam-panazavana. Ny ahitananay zany mireka isakady fotsy dia ao akady fotsy a dia ataontsika hoe 30 metatra ambanin'ny shell raha ho any an-tamin'ny ianao fa raha avy any an-tamin'ny kosa niakatra dia io 10 metatra ambonin'ny nectara nisy ny madame Bodo. Ie fendefeny izay fanazavan'izay inona ny teny amarana anazy fanentanana avy any aminao? Fanentanana moa zany dia hoe tsara raha izao dia efa manomboka miditra manomana ny fanadinam-panjakana ohatra ny magistrat sy ny greffier fa satria ny polisy satria rehefa mivoaka conseil des ministres zany hoe hisy mihitsy zany ka mba hanananao fotoana zany amerenana sy mba hijerijerevana ny zavatra zay tokony hojerevana rehetra ho atournainao daholo ny zavatra mba hapitsopitsony zany sy ny astuce amina concours satria efa taona maro ihany ny expérience anana miprekaizy zany tamin'ny fanomanana concours ka zao dia zao zany alohan'ny 4 avril vonjojena any ny toerana satria voafetra dia misoratra anarana dia zao eny akady fotsy zany ho an'izay te hiditra ao amin'ny prekaizy dridrina moa zany tokony hanomana ny fiainanao ianao satria mesarotra ihany le fiainana ka dia anjaranao zany mahita hoe hoaiza no isianao. Enkasitrainy ianao nanaiky ny vahiny tato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary. Dia misaotra antsika. Zay mahakasika ny fanahitana fiakarany 200 ariary hatrany amin'ny 100 ariary ny vidin'ny PPN raha ny hita eny an-tsena amin'izao fotoana izao raha oharina 2 herinandro lasa izay anisan'izany ronono menaka siramamy savony sy ny maro hafanadina. Ny menaka savony ronono sy ny sisa ireo ny tena hita mpiakarany rehefa ho avy roeny izany raha oharina ny teo aloha ny fanadihadiana tamin'ireo mpanjara. Raha oharina ny 2 herinandro lasa ohatra ny vidin'ny litatry ny menaka teny amin'ny mpanjara ny 5 martsa 2024. Ny menaka nojifaina 907 ariary ny litatra amin'izao 20 martsa izao niakatra ho ray alina ariary izany elanelana 700 ariary. Siramamy fotsy 903 ariary teo aloha amin'izao niakatra ho 400 ariary ny kilao elanelana 200 ariary. Savony izay nojifaina 10 ariary 15 andro lasa izay niakatra ho 503 ariary ankehitriny. Dia samy niena tamin'ny faraparany taona iny zao hatramin'izao tsy mitsahatra miakatra ny vidiny hatramina ronono ny akamaroany rehetrarehetra mihitsy zany miakatra daholo amin'izao. Savony teo aloha zao izy ohatra 900 tamin'izany amin'izao izy zao lasa 209 amin'izao. Naka zao efa ray alina amin'izao ny tournesol fa maherin'ny ray alina dia ny soja zao latsaka kely fotsiny ray alina amin'izao. Mpanjifa amin'izao tena miena mihitsy zany tena mpividy amin'izao mihena satria tsy dia mahatakatra an'le anina tsiny. Raha le lafo ireny vidiny dia lasa an'le mihena zao fidiny amin'izao. Tena ity zany zao tsy afa-manoatra le ity tsy maintsy hoe mihena amin'izay zava-misy aloha satria tsy hita le inona ny azo atao. Satria tsy hita zay azo atao satria miankina an'le toetra raha misy eto amintsika sy ny any ivelany ireny. Ankilan'izay maro tamin'ireo mpanjara no napidina manodidina ny 100 ariary isaky ny kilao ny vary. Vidin'ny vary zao efa miamidiny izao raha nitahany teo aloha teo izy dia mamidina. Midina eo amin'ny 100 isan-kilao eo zany. Ny stock zao no somary miakatra kely ny stock. Raha fahitako anazy zany mety le efa miakatra ny vokatra vaovao dia miamidina amin'izay. Maka vary zao zay vony andravoangy. Namafisin'ireo mpanjara fa ina hiakatra trano ny vidin'ny entana ilaina amin'ny andavanandro io amin'ny herinandro avy izao. Tsy mbola misy ny fepetra noraisin'ny fanjakana manoloan'izany hatreto. Firenena maro hafa any ivelany no efa nandray fepetra entitra hiatrehina ny fiakaran'ny vidin'ny PPN io toy ny ao La Réunion. Nisy ny fifanarana natao tamin'ny mpamongady sy ny mpanjara eny amin'ny fivarotana lehibe na ireny supermarché ireny. Tsy maintsy natao amin'ny famantarana mena avokoa ny vidin'ny entana maro izay nisian'io fifanarahana io mba tsy hisian'ny fiakaran'ny vidiny izany. Tsy tahaka izany eto amintsika. Ny taona lasa raha toka namoaka ny prix de référence na ny vidin'ny entana tokony hoarahina ny teo anivon'ny ministera ny varotra sy ny indostria. Tsy misy mifanaraka amin'ny vidin'ny voky intsony ny vidin'ny entana eny an-tsena. Nijanona ho ara-taratasy sy tamin'ny aina manjery ihany ireny fepetra ireny ary tsy fantatra mazava ny paikady entina hiatrehina ny fiakaran'ny vidin'ny entana io ankehitriny. Ny fampiroboroboana ny fampiasana ireo tambazotra tserasera amin'izao indray nitondra ny agence capsule School TV FM fanadidina tamin'ity indray mitoraka ity ahitana fivoarana izany ankehitriny saingy mitaky fifehezana avy amin'ny tsirairay fanadina.
ahoana fahitanao ny firoborobony fampiasana ny tambazotra serasera amin'izao eto amintsika? Io ny fanontaniana napetraky ny agence capsule niarahana tamin'ny Cool TV tamin'ny olom-pirenena efajato 12 taona miakatra ny fasivy hatramin'ny 12 martsa teo. 12 isanjato no nanontaniana no nilaza fa tsara saingy tsy mbola voafeny fampiasana azy eto amintsika. 17 isanjato kosa namaly fa tsara ny firoborobony. Ahafantarana zavatra maro eny amin'ny fiarahamonina, maro ifandraisana sy ny sisa. 13 isanjato nilaza fa tsy tokony ampiasa betsaka eto amintsika. Betsaka ny voka-dratsy aterany, fisolokina, herisetra sy ny sisa. Ary 10 isanjato namaly fa maro ny fioampefa amin'ny alalany. Azo lazaina fa nahita fandrosoana ankabeazan'ireo olona mikirakira ny karazana tambazotra serasera raha vokatra azo ankehitriny, raha ny fijery ny mpandinika iray nanontaniana. Raha antsika mahita moa zany io ny vokatry ny atao hoe fikarohana faraparany ao anatin'ny tontolon'ny mondialisation tsika, dia ao anatin'ny tontolon'ny fikarohana mba hampisy fifandraisana eo amin'izao tontolo zao ny fivoaran'ny nouvelle teknôlôjia vaovao. Dia dikan'izany dia hoe tena miparitaka indraindray raha ohatran'ny variana ianao tsy arak'izay nampozanao azy, satria any amin'ny toerana tsy hampozonao hoe mampiasa ny teknôlôjia vaovao, mampiasa raha tsy teny afa-tsy ny telefona, raha tsy teny afa-tsy ny Facebook, dia hita hoe lasa lavitra ilay izy. Ankilan'izay, eto-ireo ankabeazan'ny olona sasany solokina sy anaovana herisetra fampiasana izany. Maro ireo olona no efa voafitaka amin'izany. Ny fanabeazana ihany araka izany no vahaolona tokony ho raisin'ny tsirairay manoloana ny tontolon'ny serasera. Lafiratsiny ohatran'ny zavatra rehetrarehetra ny fijeriko anazy ilay ohatran'ny lasa tsy misy lanjany loatra, tsy ny sisa ny fifanerasera, indrindra fa fifaneraserana ran'olona zany. Ohatrany hoe amin'ny maha-olombelona antsika ilaina ihany tsika mifankahita mivantana, mifankahita tava miresaka mivantana. Dia nefa rehefa tonga io zavatra io zany dia ohatrany hoe lasa vitana telefona na sy maiso ny zavatra. Ohatra fotsiny zao hoe raha mamanga manjoa ianao dia lasa ohatrany hoe sy maiso izay dia mamangy faoriana dia izay. Dia mety ny anahirana zany mety ho latsa-danja zany le lanjan'ny serasera ao amin'ny olona. Ilaina araka izany mitandrina anatin'ny fampiasana ireo tambazotra serasera ireo. Ilaina fifampifehezan'ny tsirairay noho izany. Lafa mavaoafa kosa indray dia ahafahan'ireo olona manana fahasembanana maly eo tena nitoloran'ny tetikasa miara fitaovana izy ireo tamin'ity andro an'ity teny Ampandrinomby. Nisy ny fiofanana amin'ny alohan'izao fampitaovana izao hoy tompona andraikitra. Io nasaina. Taoriny fiofanana nomen'ny CNFPPSH na ny Centre National de Formation Professionnelle des Personnes en Situation de Handicap eny Ampandrinomby. Nisy ny sivana sy ny fifidianana izay tetikasan'ireo olona manana fahasembanana maresy lahatra sy ahatonga azy ireo ahaleo tena eo amin'ny fidiram-bola fa ihany koa ho afaka ihany ankohonany. Nitoto amin'ny fampitaovana ireo nahafen'ny fepetra izany izay nitontosaina androany tamin'ny fomba ofisialy ny fanolorana azy. Ya, miasa tena daholo izy ireo. Ny nanome ny tetikasa moa zany dia fitaovana izay ahafahany manomboka n'ilay asa. Ny izy ao ny manao fiompiana, ao ny manao resaka zaitra, ao ny misy ihany koa teo hoe manao taovolo. Fitaovana kely ahafahany tena manomboka tonga dia miasa zany. Misy mpiara-miasa ao anatin'ny tetikasa izay anara-maso amin'ny fandehanan'ny tetikasan'ry zareo. Ary zareo misy ny safidiana izay voafidy zany fa tsy izay mifanarehitra akory no nahazo. Dia ireo tetikasa izay nivinavinaina fa andeha no fa tsy mitetikasa fotoana. Miditra avy hatrany amin'ny sehatry ny asa mampiatra ireo fiofanana azony ireo olona manana fahasembanana. CBM Madagasikara zany dia anisan'ny ireo firenena eran-tany misy fitopolo eran'izao tontolo izao misy ny CBM. Anisan'izany eto Madagasikara zany. Ny CBM dia misy tetikasa 70 eto Madagasikara, anisan'izay tetikasa miary ity. Tetikasa miary zany dia tafiditra amin'ny phase 2 tsika izao. Ka ny fotoanandro moa zany dia suite logique ny asa hatramin'izay satria nisy formation menan'ilay olona manana fahasembanana. Dia misy concours atao moa zany, concours na business plan na filazantsika azy. Dia ilay olona tsara noty indrindra zany no mahazo ilay fanampiana. Zany hoe mena formation izy ireo dia mazava azy mena tosika kely ahafahany misitraka ny zony amin'ny asa. Zany hoe fitaovana ilainy amin'ny asa tena atao androany zany.
Tsevina nanomboka ny taona 2024 ary aritra 2 taona ny fanatanterahana ny phase 2 amin'ny tetikasa miary Anatateraka fionabe nasionaly ny zoma ho avy izao etsy bypass ireo tanora nahazo programa mpampifanana Youth Leadership Training Program izay nanomboka ny taona 2024 ho fampivondronana sy fifandraisana eo amin'ireo tanora amin'ny tanjona rany fanampanazavana. Tamin'ny taona lasa tamin'ny taona 2024 iny dia nisy ny fanadihadiana natao teny anivondreo OLTP-ndreo ka isan'ny hetahetan'izy ireo ny hanatanterahana fionambe izay no antonyity rencontre nationale na hoe fionambe national ity sambany ity etsika ity inona no antony dia mba hanamafisana orina ny fifandraisana eo amin'izany OLTP dia hisy ihany koa ny fifampizarana traikefa araka ny fandaharana moa zany na ny programma amin'ny misy activité maromaro no eritreretina ho atao amin'ity taona ity sy amin'ny roa taona manaraka ohatra zao ohatra hoe fanomanana zany ohatra hoe ny forum des partis politiques izay eritreretina atao amin'ity taona ity eko zany karazana ady hevitra samihafa dia karazana mamoaka plan stratégique ny OLTP ohatra nahoana fomba ahafahana manatanteraka manatotosa nio tanjona zay napetraka io mba ahafahana karazana hoe misy ny interconnexion ny fifampikasoana matetetika eo amin'ny samy OLTP. Fomba hafa kosa indray dia ny propamna indray no singa ampiasaina amin'ireo réfrigérateur sy climatiseur atao aorianan'ny fampiofanana izay nataon'ireo teknisianina misehatra amin'izany tanjona moa ny fiarovana ny sosona ozone sy ny fiovaovany toetry ny andro ny larina izao. Misy amin'ireo singa hita ao anatin'ny vata fampangatsiahana ny climatiseur no manimba ny sosona ozone. Manoloana ny fankatoavany Madagasikara ny protocole de Montréal, misy araka izany ny atrikasany arahany ireo mpisehatra amin'ny mangatsiaka, ny solitena avy eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ireo mpiara-miombonantoka. Nandritra izany no nampiofanana ireo mpisehatra amin'ny resaka mangatsiaka izay nampianarina an'olo ireo singa mety animba ny sosona ozone. Dia ao anatin'izay indrindra no natonga nyity atelier ity hoe misy an'izay ireo azo asolo an'ireo substance efa nampiasaina teo aloha dia ilay tenenina hoe R290 zany no ampiasaina dia ho ampifanana amin'izay. Ny antony moa zany dia hoe fa manina ministeran'ny tontolo iainana dia mazava be satria io substance vaovao hoentina io zany dia anisany miaro an'io sosona ozone io, izany hoe tsy dia tena tsisy tsony zany ny impact ho an'ny sosona ozone ary tsisy ihany koa ny impact ho an'ny resaka hoe mety hoe fiovan'ny toetrandro. Efa nahitana vokatra ny fampiasana ireo singa vaovao, mila fitandremana ho ireo teknisiana nanaraka fiofanana ka ireo manampahaizana avy any ivelany no nampanao izany. Ny ezaka atao zany dia mba ampiana ny lavaka amin'ny couche d'ozone, efa mandroso tsara zany ny couche d'ozone amin'izao fotoana izao ary noho ny fampiasana ny entona vaovao. Propane zany no ampiasaina izao R290 zany hoe propane ohatran'ireny gazy any an-dakozia mila fikajiana be izy io satria gazy mirehatra dia mila fikajiana be ary izay nahatongavany expert international taty nampianatra anay izay dia mitondra fisaorana eto zany avy amin'ny frigoriste eraka Madagasikara amin'ny ministera izay norganize an'ity zavatra rehetra ity andrzareo mpamatsy vola ary amin'ny expert international. Manodidina ny 420 ireo teknisianina malagasy ny sitraka ny fiofanana ka afaka mampita izany avy hatrany ka izara ny traikefa amin'ireo malagasy hafa. Mbola hihitatra amin'ny sehatra hafa izao ho fampiofanana izao ho ireo tompon'andraikitra ary afaka misitraka izany avokoa ho ny vehivavy mpandraharaha. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nanao fivoriana tany Israel androany ny sekretera mpanjakana amerikana sy ireo lehibe ny diplomasia no resana nadrira izany ny momba ny fandriam-pahalemana ao Moyen-Orient eo ihany koa ny nukleary ao Iran. Fanadina. Tao SD Bokera no nanatanteraka fivoriana androany ny sekretera mpanjakana amerikana Anthony Blinken sy ireo lehibe ny diplomasia avy ao Israely sy firenena arabo efatra. Tonga nanatrika izany fivoriana izany avokoa ireo ministry ny raharaham-bahiny eto amin'ny firenena Egyptiana, Emiratia ary Marokana.
efa misy fiovana hoy ny sekretera-mpanjakana amerikana ny toetra raha ao Moyen-Orient izay miova amin'ny tsara na izany aza mbola misy ihany ny hery manimba any an-toerana ka isan'ny noresahana manokana tamin'ny fivoriana ny mahakasika ny Iran. Amin'izao efa miroso ny fifampiresahana mahakasika ny fampiasana nukleary ao Irak ary nanome toky ireo firenena ampiaradia aminy ny Amerikana fa tsy afaka mampiasa izany izy ireo. Tsy tokony azo alalana ampiasa fitaovam-piadiana i Irak hoy ny sekretera-mpanjakana Amerikana ary efa misy ny fifanarahana mifanaraka amin'izany hoy hatrany ireo tompon'andraikitra. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany ty ankasitrahana nanaraka izany ankasitrahana ihany koa ireo teknisianina ambadika aotsolona teo amin'ny afeotsira teo amin'ny sary ary kenina nanindra izany tonga tany tokantranotsika tsirairay avy tany soava tsara daholo tompoko. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.